Gazety Malagasy enimpolo amby zato taona atsangana ny tranobe ny mpanao gazety. Lalana tsara sotra Ivato namono olona indray nitrotra ny poniny. Tetika asa flyover Anosato tsy hisy ny fandravana trano raha tsy efa voaray ny fanomerana. Manatitra ny arabatombo plasy tombovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasakanao naraka ny antsiprihy baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny politika avy hatrany, misy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena tsy resy lahatra amin'ny fikonan-doham-pirenena ka manao izay tarazony izany sy tsy hampandeha azy ho ny fanehoan-kevitry ny mpanaraka raharaham-pirenena androany. Mila masamijoro sy mandray andraikitra manoloana izany ny mpitondra hoy ny fanamafisany. Adidin'ny rehetra kosa ny fanampina ny FFKM manoloana ny asa antsoroany. Fanampanazavana. Manana olana ny sasany ka manao sakana amin'ny fomba rehetra tsy afana tena miroso makany amin'ny fikonan-doham-pirenena. Fitiavan-tena no zava-misy fa tsy fitiavan-tanindrazana hoy ny fanazavana. Taotry ny very tombotsoa no mba toerana hoy ny fanamafisana. Fanomanahirana eto amin'ny tany sy ny firenena, sorako ny filoham-pirenena moa zany tena miezaka amin'izany sy ny prime ministre, fa misy mpitondra fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena, izany moa mivatam-batana izay fa misy mpitondra fanjakana koa na dia tompon'andraikitra momba n'izany ara, ohatrany tsy dia resy lahatra misy sy ny concertation nationale satria vao mandeha ny concertation nationale ka mandeha ny fifidianana izy efa mahafantatra hoe tsy ho lany eo izy na andady mban'ny lohany aza dia any ataony tohizany eto le zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao sitrana izy mba mihinana karaha misam-bolana mba zay le zava-misy marina dia lohatsona karaha zay ny toe-tsaina dia mba mailo voaka malagasy ray manontolo fa tsy misy zany olona tsy mieritreritra n'izany fitoanan-doham-pirenena sy ny ason'ny firenena izany fa ny ahafahany mihinana ny ahafahany manararaotra manao tantely efa-drakotra ny fiainam-pirenena. Tsapa fa misy amin'ireo mpitondra fanjakana sasany no tsy manaiky ny fitarihan'ny FFKM ny fikonan-doham-pirenena saingy manaiky tsy sazoka. Sakana goafan'izany amin'ny fanavaozana tia napetraka ka tokony ifanohany amin'ny FFKM ny malagasy rehetra. Ale toe-tsaina mihitsy no hitako tena olana. Satria eo amin'ny vava dia ndao anao concertation nationale fa misy enay mpitondra fanjakana tsy resy lahatra amin'ny FFKM manao an'io fa tsy hafa manoatra satria mandray andraikitra moa ny filoham-panjakana izay isorana azy be dia be zany fa dia misy ihany zany ny vato misakana ary misy manao izay fomba rehetra tsy havanona n'izany concertation nationale zany anavy ao anatiny io na avy any ivelany ndikan'izany zany andao ampiana ny FFKM. Ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ny FFKM amin'ny fitarihana ny fikonan-doham-pirenena ka andala ny fahamarinana hoy ny fanamafisana. Tsy tokony ho hitataratra mandritra izany ihany koa ny faniliana fa tokony samy andray anjara amin'izany avokoa ny rehetra na iza na iza. Tsy mijery hoe za akaiky an-dranona, za ho an'ny tombontsoan-dranona, tsy mijery an'izay fa tena ny an'ny firenena fitiavan-tanindrazana no atao. Dia mampahery ny FFKM amin'izany fa ny FFKM koa dia mila miara-miasa amin'ny teknisianina mahay mba tsy hanala-baraka ny fiangonana ny zavatra atao. Dia mifanome tanana eo voaka malagasy rehetra, ny mpitondra fivavahana rehetra ka rehefa tena atao ny fitoanan-doham-pirenena dia ndao atao amin'ny fahamarinana isehoan'ny ny voninahitr'Andriamanitra. Dia efa dio koa ny manilika ny hafa izay mety tsy mitovy fijery amin'ny tena indrindra moa fa ny ara-pivavahana dia andao mba ifarimbontsika na silamo io na kristianina io na hindoa io na mpanaraka ny fivavahan-drazana samy eto Madagasikara sika dia hijery izay hampandroso amin'ity firenena malalatsika. Araka ny tety andro nivoaka hanomboka amin'ity volana Jolay ity ny fankakevitra miaingana ny nivon'ny fokontany. Misasaka ihany anefa ny volana mbola tsy hita ny tena fanatanterahana azy. Nanamafy izany sy fokontany nanaovana fanadihadiana androany mbola tsy nisy didina fampafantarana voarain'ny fokontany momba ny fikonan-doham-pirenena. Da fanapahakevitra mety hoe fotoana mihitsy ary angamba afana mamory vahoaka hoe inona ny tena sosi-kevitry ny vahoaka satria na izay te hanao an'izay fa mbola tsisy fanapahakevitra ny amin'izay fanjakana hoe roviana na amin'ny fotoana inona no anaovana an'isy fanamponina azy ate mate an'izay satria na izay voatendry eo anivan'ny fanjakana hoe mpitondra fanjakana sy fokontany tokony ho isan'ny olona ho fidiana izahay raha ohatra ka
tafiditra ao anatin'ilay fokoan'olom-pirenena sy ny fiakevitra vaovao kanefa mbola nitendrena aloha izay dia somary mbola misy ihany ny olona misalasala kely mbola miandry an'izay. Efa nanamafy ny teo anivon'ny ministera misana ny fanavaozana fa vonona amin'ny fiatriana ny fokoan'andoham-pirenena. Napetraka ny tety andro sy ny asa ho tanteraina saingy mbola mampametra-panontaniana ny maro ny fitarazoan'ny fanatanteran'izany izay mitaky fanazavana sy mangarahara. Tsy ampy ihany koa ny serasera ka mila amafisina ho ny faneho-kevitra. Lalana ivezina ho zava-dehibe ho an'ny firenena ny fokoan'andoham-pirenena izay ametraka lalana mazava hitondrana sy ametrana ny politika hitantanana ny firenena. Mijany eo amin'izay vaovao izay mampametra-panontaniana ny ankamaroany ireo olom-pirenena ny fomba hitondrana ny fokoan'andoham-pirenena. Tanam-piandohany nandritra ny fananganana ny fitondrana fanavaozana ny volana Oktobra 2024 dia nambara fa enim-bolana taorian'io no anatanterana ny fokoan'andoham-pirenena. Efa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 10 Desambra 2024 lasa teo izany. 9 volana aty aoriana manjavozavo tsy hita izay lalana izorana. Tsy fantatra mazava ihany koa ny fomba hitondran'izany fokoan'andoha izany ho ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary ny Mathieu Princy. Tsy ny foto-kevitra ny fanavaozana ny olana fa ny fomba nitondrana sy nampiaran'izany hoy Antoine Rajerson tsy tokony natsangana ny ministeran'ny fanavaozana satria ny fitondrana fanavaozana dia iombona ny malagasy rehetra hevitra ka tsy mila ministera mitokana hoy ny fanehoan-kevitra. Tokony nantsona avokoa ireo hery-velona toy ireo antoko politika ny mpisehatra amin'izany ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo syndika misy eto amin'ny firenena mandrafitra tondrozotra ny hitondrana ny fanavaozana hoy ihany ity olom-boafidy ity. Raha ny zava-misy mantsy ho ihany ny fanazavana dia mbola tsy nisy lalana mazava izorana afa-tsy ny fanambarana fa atao amin'ny taona 2024 ny fifidianana. Ilay stratégie ny fanjakana mihitsy ny diso ary vao niainga tena tany am-boalohany io dia efa nanazavana io raha naharaka tsara tsika nanaraka amin'ny vaovao araka ny fandraisantsika tamin'izany dia hoe diso ilay stratégie mampiditra an'ilay ataontsika hoe refondation anatina ministera satria zavatra tokony ho ekeny rehetra zany tsy zavatra tokony ho unilatéral zany fa zavatra tokony araka iombonana zany. Tany am-piandohana ihany koa asa raha natadiditsika raha natsiaro vao nanomboka nandray an'izao fahefan'izao ny fanjakana dia efa ny tenako tamin'izany hoe tokony isy discours politika atao hanangonana an'ireo hery rehetra eto amin'ny tanàna hery velona ny azo lasantsika anazy anaovana accord politika ahafahana mamoaka tondrozotra arahana ahafahana mivoaka anatin'izao crise politika izao. Izay ny tokony natao amin'izay fotoana izay dia mandray anjara daholo ny rehetrarehetra. Tsy mandeha amin'ny laona ny fanomanana ny fokoan'andoham-pirenena ho ny fanamariana misy tsy fifankazahoana eo amin'ny FFKM sy ny ministeran'ny fanavaozana ary misy ihany koa ny olana eo amin'ny FFKM sy ny antoko politika sasany izay mety hanasarotra ny fikarakarana izany dinika izany ho hiatrany ny fanazavana. Dia rehefa tafapetraka tsara mazava izay dia mamoaka an'ilay tondrozotra arahana dia iny fotsiny narahan'ny fanjakana mpanatanteraka rehefa avy eo fa izao isika zany zao dia mbola tsy natafavoaka mihitsy ankoatrany hoe tsy maintsy vita amin'ny Desambra 2027 ny fifidianana vao an'io zany dia amiko zany tsy tondrozotra zany fa mipetraka ho ataontsika hoe objectif final zany dia nefa tsy izay ny voantsika ao anatiny fa ny fokoan'andoham-pirenena ny voalohany ny fokoan'andoham-pirenena nefa ny amin'izao misabaditaka be ihany satria mandeha ny FFKM misy olana koa ny FFKM sady amin'ny parti ny ministère de fondation aty mandeha indray koa ny FFKM misy olana koa amin'ny FFKM sy ireo parti politika dikan'izay zany mbola tsy ho ankatoaviny rehetra mihitsy zavatra evoaka eo fa hiteraka olana foana ao anatin'ny fandrindrana dia ho sahirana foana ilay fanjakana mitondra lezy hatrany am-boalohany vao nalefa ny PGE voalohany dia hoe vita ao anatin'ny 6 mois ny concertation nationale zao tsika efa 9 mois tsy mbola niainga. Napetraka tao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana fa tanterana ny volana Jolay ny fokoan'andoham-pirenena misasaka ihany anefa ity ny volana Jolay saingy mbola tsy fantatra mazava ny lalaka izorana mbola tsy fantatra mazava koa ny andraikitry ny FFKM sy ny andraikitry ny ministeran'ny fanavaozana ary ny fanjakana foibe ao anatin'ny dingana ao arahina.
Fanazo ny fankatoavana ny raisan'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona SADC ny dinga ny fanavaozana tanterana eto Madagasikara atao aorian'ny fifanankalozan-kevitra nandritra ny fivoriana fahavalo amby roapolo ary apitao ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny rafitra misana ny fiara-miasa politika, fiarovana ary fandriampahalemana noho nankatoavana ny dinga ny fanavaozana eto Madagasikara. Germaine Omejanary ny ari-tanjona. Tianana ho avy nandritra ny fandraisan'ny fitenenana dia niantsony anamafisana ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny SADC, ny vondrona afrikanina ary ny firenena mikambana na ny ONU, ny lehibe ny diplomasia malagasy mba azahoana antoka fambolena sy mifanaraka ny fanohanana omeny ny dingan'ny fanavaozana. Notsahivina ihany koa ny anjara toerana lehibe sahan'ny SADC amin'ny famahana ireo olana ara-politika sy ara-piarovana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Nanamafy ny mazava-dehibe ny fifandraisan'ny firenena antanana ny dingana na ny appropriation nationale ny lehibe ny diplomasia malagasy miankina amin'ny fitarian'ny malagasy sy ny fandraisana anjara n'ireo hery rehetra eto amin'ny firenena ny fahombiazan'ny fanavaozana hoy ny fanazavana. Tanjona lehibe amin'ity dingana ity ny fanamafisana ny fitantanana demokratika maro toerana kokoa ary ny firosona ny fiverenan'ireo krizy ary ny fisoroana ny fiverenan'ireo krizy ara-politika amin'ny ho avy. Ho an'ireo mpanaramaso ny fanohanana nasehon'ireo firenena mpikambana ao amin'ny SADC dia maneho famantarana ara-politika ny fanohanana ny ezaka ataon'i Madagasikara amin'ny fitariana ity dinga ny fanavaozana ity ao anatin'ny rafitra iaraha-midinika sy misokatra amin'ny fandraisana anjara n'ireo hery samihafa. Lafomba vao hafa tanteraka makasika ny trangam-piarahamonina namon'olona indray ny lalana tsara sotra Ivato omaly nofoan'ny fiara teo amin'ny lalana fampitan'ny mpandeha an-tongotra ireo mpianaka omaly ka maty sy tradrano nandritra izany ny zanany vavy. Nitsoaka kosa ny fiara navandoza. Nitrotra ny mponina manoloana ny fiverimberena ny tranga toy izao eny an-toerana ka nanao hetsika fanairana ny tompona ndraikitra androany. Noravany mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso nefa ny fitakian'izy ireo ka nanehon'ny mponina ny alahelo manoloana io fihetsika io. Fanadiady. Mpianaka, raha mpianakaviana sy ny zanany vavy roa amby roapolo taona no nifohan'ny fiara 4x4 teo amin'ny lalana fiampitan'ny mpandeha an-tongotra tetsy tsara sotra omaly ariva tokony ho tamin'ny fitora. Mafy ny hafaingana mpandeha n'ilay fiara, naratra mafy ilay raim-pianakaviana, vakitratra, tapaka valahana ary nisy ratra teo amin'ny lohany. Tsy tany intsony kosa ny an'ilay zanany vavy teny an-dalana amonjy toeram-pitsaboana. Araka ny fanazavany fianakaviana hatrany, nandositra avy hatrany ny mpamilina fiara navandoza ka mbola tsy fantatra hatreto ny momba azy. Raha avy niasa io kialaka aloha dia tsy ilain'ny dadany dia nipita teo amin'ny passage io dia zay no tranga fohan'izay tomobile 4x4 fotsifotsy zany hono ilay raha nijerena teo amin'ny caméra dia eo amin'ny sonoa fa numéro dia tsy hita fa dia lasa fotsiny any teo amin'ny passage ao anaty passage mihitsy. Mitovy daholo ary ao anatin'io passage io mihitsy ao foana ary tonga dia maty sur place tena tsy misy tena tonga dia tsy misy atakandro e. Zao ilay zany rahalahanay zany mbola any amin'ny hôpitaly zany mbola tsy fantatra na hoe ahoana na ahoana. Olona telo teo amin'ity fianakaviana ity izao no maty voadonan'ny fiara teo amin'ity toerana ity ihany ary nitovy avokoa ny tranga. Vao ny volana janoary lasa teo ny tranga farany saingy nijanona ilay fiara navandoza. Efa nisy ny fitoriana napetraky ny fianakaviana tamin'ny mpitandro ny filaminana momba ny fiaran-tsoka talohany io saingy tsy hita hatramin'izao ny toyany ary izao indray mbola nisy tranga nalozam-pifamivozana. Zay zao tena fa nanao fitoriana tamin'izay rahalahanay iray izay zao nanao fitoriana tany amin'ny commissariat de police tany Tsaralalàna zay tsy nisy vokany hatramin'izao tsisy valiny hoe aizy io tomobily io dia efa naterinay tany izao ny trovezera tapaka teo ny trovezerana 4x4 blé marine izay tsy hita hatramin'izao zany. Maty ihany maty amin'ny 8 janvier indray nisy nidona indray teo mbola zany raha vavy mamanay indray aloha ilay olona nandona zany mba nanantona anay izy dia mifanaraka teo zany le loza sy le mpandona fa reto zany zao dia fa mitsoaka tamin'izay rahalahana iray izay mitsoaka dia tia indray zao ty zanadralahana iray ty dia mitsoaka indray tena zay re tompoko tena angatahanay mba nijery anao zay tsisy numéro olona tomobile hoe 4x4 fotsifotsy zany tsy hita le izy. Miantso ny fahatsapatena ny navandoza ny fianakaviana anantona sy fampiresaka amin'izy ireo manoloana izao tranga izao. Tena malahelo zay satria mafy aminay tena mafy aminay voaviny tena voatsaiko hoe 4 volana zay
nandeha ny fahoriana dopahoriana foana zay dia vao mainka koa nisy an'ity sady tira sady vony dada ny vominy zanany mba ahoana reny fieritreretana raha ohatra hoe mifo le dada maheno hoe maty le zanany mafy ene zany ka mba mila an'le olona nandony zay fa zay tsy zay re tsy sarotiny fa mila mihoana fotsiny amin'ny zavatra hoe inona ny tena zavatra mba hita amin'ny maso fa raha petrapetraka amin'izao fotsiny ianao olombelona zay koa olombelona dia tsy mety zany. Niteraka tezerana sy arahelo tamin'ireo mponina manodidina ity tranga ity. Nanakandalana tamin'ny alalan'ny fandorana kodiaran'ireo mponina ny maraina teo ho fanehoana ny fahatezerany sy ny fangatahana isy ny fandraisana andraikitra. Nisy ny fangatahana nataon'ny mponina teo aloha ny ametrahana casseur de vitesse tetsy an-toerana saingy tsy nahafa-po izany ho izy ireo. Manao izay taniny kibony ireo fiara mirimirimo tsy te halala ka mitarika loza amoizana aina tahaka izao. Zay ny lanay fa ny ainanay matimaty foana ny olona amin'iny apitiny tapitra vonona dia ny olona amin'iny nitobilina mandeha amin'ity tsy mivaky lo olona mihitsy misy mijanona dia mbola misy misongona ihany misy filaminana eo dia mijanona izy manome lalana fa tsisy dikana aminazy foana atao vory tafandehanana io todanina kely io raha ohatra ka tena tsisy fananaova anazy dia mba sy ananina la fiampitanet satria eto foana ny lalanay isanandro nanomboka ty lalanyty nangataka zahay hoe asina tetezana fa zay tsy manaiky an'ity zavatra ity satria tsy anekena an'ity mandeha eny amin'ny arabe mepita amin'ny passage io zay mbola vitany zareno ny sososy dia tsy mijanona avanina avany. Misy ny mpitandro filaminana ety an-toerana saingy tsy miasa araka ny tokony ho izy ho ihan'ireo mponina. Manginy fotsiny ny fahatapahan-jiro ety an-toerana ka miteraka aizina tsy fakahitana. Tsy mandeha milamina ny tobilina mbola mandeha eo amboniny io fa afaka manao zay adalana ataony fa ny kasera aminay tena reny treto mitotohatra reny dia amin'izay mijanona mihitsy mandeha milamina moramora rehefa mandeha makeo. Zao ihany eo misy polisy eo zao ihany reo ny eo fa reo zany ny asan'ireo dia loza manao lidoatra ambaniry zavatsiry akonjory aloha mba izy polisy foana zany na eso na ety dia le tetezana ny tena angatahanay. Tany efa ela nangataka fa zareo casseur de vitesse nataony zareo nefa izy iva kely reo polisy reo nefa misy taona miasa eo isan'andro dia misy taona hoe tsy hita maro zao reo tena tsy hita taona zareo efa tezitezy dia mety hoe manompa misy ary mampity eo tezitezy sa mety hoe tsy vokatra ho fony ve le miasa ho an'ny vahoaka ve sa hoe ahoana. Asy tetezany ty lalanyty ny jiro tapaka foana rehefa amin'ny arivo tsy misy mihaino zahay tompoko tsy misy mihaino raha mbola ohatr'izao io mbola be maty amin'io dia ny jiro asina jiro ty lalana ray manontolo ty misy fotoana mirehatra dia misy fotoana tsy mirehatra. Nampiakapa io ihany koa ny mponina manoloana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana androany izay heverina ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany kanefa nampiseho ny heriny indray. Noravana tamin'ny alalan'ity fidanitra sy ny bomba mandatsy-dranomantsy manko ireo mponina nanao ny fitakina. Ny olona mitako ny zoany dia valin'le izy zany mety tifitra ve sa hoe anakirotana izay angamba. Voaka le fanjakana zany rehefa maniraka nyreto vahoaka nyreto ny anay manko reto ny vahoaka anay reto vahoaka fokon'olona reto fa ny fanjakana reo polisy reo ny azo ny vahoakany dia oko izy rehefa niraka an'le vahoakany any tonga dia miafatra hoe alaminy le zavatra any fa tsy tonga dia mazakazaka hoe andana hitondra lacrymogène le ary dia kotabo amin'ny basy. Zao mahazo anay zao hoe dia rariny zao reo polisy reo nanao an'izany. Tena le polisy teratany karana sa teratany sinoa mampidrano ny gaso mitovy amin'ny tena ohatr'izao. Tokony tianao an'izao zavatra zao izy hoe alefa ny crimogène fa maninona zany raha mba tonga dia mba hoe vahana le olana amin'le olona dia mba miaraka mama amin'le izy fa tsy hoe akory hoe atao mibiby fampitahorana le olona nge ain'olona nge miatra eto fa tsy hoe tsy malagasy izy reo polisy reo koa mba manana vady aman-janaka. Antsoavy no ataon'ny mponina ny fandraisana andraikitra sy fepetra aingana manoloana ity raharaha ity tsy verena ny tranga toy izao intsony ka hiandry fahafatezana vao andray fanapa-kevitra. Jiro tsy tapaka amin'ny alina fametrahana tetezana ambony fompitany ny mpandeha an-tongotra ary fametrahana caméra de surveillance no takin'ireo mponina. Lalana tsy azo alana rahateo ity no ny famaroan'ireo mponina tsy maintsy mandalo eto mamonjy asa na fianarana eny soavy masoandro hoy ny fanazavana. Araka ny hitantsika teo Sesilany ny trangana lozam-pifamoivoizana amin'ny arabe ny tsara sotra miazo ho an'ny Vatoindy. Manoloana izany nandray fanapahan-kevitra ny komina Antananarivo renivohitra ka ametraka fampitana ambony tetezana amin'ny lalana iny ho fisoroana ny fiverenan'ny loza mety tranga eny an-toerana. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy.
andray fepetra maiky ayadina amin'ny fitombony loza mpifamovozana eny amin'ny lalantsara sotra ny komina Antananarivo renivohitra atao arin'ny lozana fatovavy ray teny an-toerana anisan'ny fanapahan-kevitra andraisiny komuna ny fananganana fiampitana ambony tetezana na passerelle ho an'ny mpandeha an-tongotra eo ampiandrasana ny fanatanterahana izany fotodrafitra zany anefa dia asiana ralentisseur aloha eny an-toerana ampianana ny hafainganam-pandeha ny fiara mandrapahavitan'izay dia tsy maintsy ametraka ralentisseur zany somary avoavo le ao zany somary ivaiva le ao dia tsy maintsy atao avoavo kely izy mba ahafahany fiarakodia mandeha mora rehefa mandalo eo mandrapahavitan'le passerelle zay zany aloha fepetra anankiray fepetra faharoa dia rapitso ary rehefa atao anatin'ny vinanay ihany koa le izy ametraka jiro eo amin'ny toerana io mba ahafahana anazavany le toerana amin'ny alina zany zany efa nomanina daholo fa dia rapitso tsy maintsy fitateраhanay zany mba ahafahana ahitana an'le olona rehefa miampita amin'ny alina eo amin'ny toerana io mikasika ny loza mitranga omaly efa misokatra ny fanadiadiana iarahana amin'ireo sapandrara voakasika mba hamantarana sy tadiavana ny fiara nandona izay voalaza fantsoka atao arin'ny loza tsika izahay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny brigade mixte eto amin'ny commune dia efa manao ny ankety ny baka koa dia efa manao ny fanadiadiana lalina miaraka miasa zahay mijery an'le izy efa misy taratra hitanay ao fa alao ny fanadiadiana andeha fa hiezaka izay mba hamaha ary ahita an'io fiara io efa fantatra le fiara fa mbola tsy teny ninona aloha za andro hoany fa aloha vita tsara le izy dia lazaina amintsika eo ny toyany manamafy ny antso amin'ireo mpamily ho fanajana ny lalàna amin'ny feno fifamovozana sy tondra fiara mpitandremana ny komina Antananarivo renivohitra indrindra amin'ireo lalam-baovao ahitana arabe mikodana miantso ny mpandeha an-tongotra ihany koa mba hitandrina mandritra ny fiampitana arabe indrindra amin'ireo lalambe ahafahan'ny fiara mandeha mafy ho fisorohana ny loza dia tokony hitandrina foana indrindrandrindra rehefa misy fiampitana voamarika ohatran'ireny matetika ny fitrangan'ny loza ohatran'ireny le fandehanana mafy foana zay ny kilany dia tokony mba hitandrina zany ahena afainganam-pandeha ary mba manentana ny olona koa aloha fa iny fiampitana iny tsy midika mihitsy hoe tena tonga dia miampita fa mba mila mijery ihany aloha alohan'ny ampitana satria marina hoe io le fiampitana fa rehefa akaiky loatra le tomobile dia miandry aloha zay vao mandeha rehefa avy eo Homariky ny fiara miory amin'ny fianakavian'ny niarambona dia nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ilay tovavy namony aina androany ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sady nandeho ny fanohanany any manamafy ny finiavana indray fepetra isorohana ny loza tahaka izao amin'ny ho avy anatin'ny staff ny komuna hitondra teny fampiononana fa tsy hitondra teny andrefirefitranareo amin'izao fotoana tampoka nahazo ny fianakaviana zao. Voalohany teny dia misaotra anareo fitondram-panjakana dia mitarimy polemika filohan'ny fanavozana makasitraka makateraka fa tsy mijery anay orely anareo fa tena mitondra kosa ny teny fampiononana amin'ny fianakaviana tsy manana zavatra betsaka ho tenenina fa ny azona tenenina mamatoko dia makasitraka indrindra makateraka amin'ny fakaraisana sy faminana amin'ny fianakaviana sotra ndrindra Dia misy
Izay no mahakasika ny vaovao iny fa lafomba vaovao hafa kosa indray mahakasika ny sosialy. Iroso amin'ny fandaminana ny tsena eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny tompon'andraikitra manomboka izao ho fampiarana ny voalazan'ny lalàna. Tsy zava-baovao izany, saingy vodingana ka tsy niatra ary niteraka gaboraraka sy tsy fanaran-dalàna nandritra ny taona maro. Tsy maintsy herisona ny fanomezana sazy manoloana ireo fandikan-dalàna samihafa orin'ny fanabeazana, ny fanentanana sy ny fampahafantarana samihafa. Ankoatra io, tsy azo atao ary mahavoasazy ihany koa ny fivarotana hani-masaka zato metatra manodidina ny foibe-panadinana mandritra ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao. Noraisina ny fanapahan-kevitra hisoroana ny mety isian'ny loza ateraky ny fahampoizinana ara-tsakafo ka hisy fetraikany amin'ireo mpanala fanadinana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana. Tapitra ny gaboraraka eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny lehibe ny tsena manoloana ny tsy fampiarana ireo lalàna nisy hatramin'izao ka niteraka fikorontanana. Misy ny lalàna mifehy ny tsena ka tokony hampiarana ireo mpivarotra tsirairay. Voakasika ao anatin'izany ny refin'ny latabatra, ny refin'ny tsena ary ny fanajana ny fahadiovana. Tsy lalàna vao izao izany fa efa nisy ka hirosona ny fampiarana azy. Hitarika amin'ny fanasaziana kosa ny tsy fanaran-dalàna. Ka noho izany manentana ny mpivarotra rehetra na ebitô na andavanandro anapaka ny tramvia ho tonga 1,50 m. Mihoatra amin'izay dia tsy azo atao intsony manomboka androany. Reto mpivarotra mipetraka amin'ny sisina lalàna ireny izay voararan'ny lalàna dia ho avy koa izay anao fepetra manokana momba an'ireny. Efa mitsangana koa zao brigade mobile izay mijoro aorianako ireo. Andeha ireo olona ireo ary ireo no hampiatra an'ilay sazy eran'ny tanàna. Ka noho izany manentana ireo mpivarotra mba anao ny ara-dalàna manomboka izao. Tapitra teo ny daboraraka eto Antananarivo. Efa mitsangana ny brigade mobile hiantsoroka ny fanatanterana ny asa. Natomboka teny amin'ny tsena Nanosbe ny fanentanana androany. Tsena ho an'ny mpivarotra dia 1 metatra sy 20 cm zany. 1 metatra sy sasany. Ny havony dia 70 cm raha etal. Tsy azo atao ny mamelatra entana amin'ny tany. Ny mpivarotra iray dia manana kifafa iray sy sobika iray. Fafana ny toeram-pivarotana mialoha sy idirana eo amin'ny tsena. Ny mpivarotra hani-masaka tandrovy sy ajao ny fahadiovana. Fandoavana lamandy sy tsy fafana mivarotra mandritra ny 5 andro no sazy mety ho azo raha misy ny fandikan-dalàna. Tsy hanavana fa voakasika avokoa ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra. Mbola anatin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny tompony ndraikitra amin'izao mialoha ny ampiarana avy hatrany ny lalàna. Anosy be no anaovana ny fanombohana fa ny tsena rehetra ho an'ny Antananarivo renivohitra dia efa mampahafantatra sady zany izahay zany zao fa hiditra ao anatin'izay fanentanana ny amin'ny fanarahan-dalàna ho an'ny fitsipiky ny tsena izay dia ny fametrahana ny tsena ho 2 metatra sasany ho an'ny mpivarotra iray eo ihany koa ny fanajana ihany koa ny havony raha ohatra etalina izy. Ny etalina moa zany dia ilay toerana tsy misy tafo, tsy misy trano. Izy ireny zany no ametrahana n'ilay talatalana zany hipetrahan'ilay entana amidiny zareo. Eo ihany koa moa zany ny fanajana ny fahadiovana indrindra ho an'ny mpivarotra hani-masaka dia andraisana izay fanapahan-kevitra izay daholo mba hilaminan'ny tsena sy hilaminan'ny vahoaka ary ny fandriampahalemana. Efa ela noho ny andrasana fanapahan-kevitra tahaka izao ho nisy olo tena ny mpivarotra eto Anosbe manoloana ny fikorontanana misy vokatry ny tsy fahafantarana ny lalàna. Raha le izy aloha le hoe nisy ihany aloha zany ny fikorontanana satria izay le lalàna izay tsy dia nisy loatra fa aloha hiantra mihitsy izany le lalàna aloha mba ahafahana manitsy satria misy ireo mafy-loha sy manaraka an'ilay fitsipika zany misy tsy hitany hoe mivoalasa ny tompony andraikitra dia iondray izy ka noho izany hita maso teo zany fandaminana fa hisorana ny ady misy. Ankoatra izay tsy azo atao ary mahavoasazy ihany koa ny fivarotana hani-masaka zato metatra manodidina ny foibe-panadinana mandritra ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Noraisina ny fanapahan-kevitra hisoroana ny mety sy ny loza teraky ny fahampoizinana ara-tsakafo ka hisy fetraikany amin'ireo mpanala fanadinana. Tsy ny alatsinainy riariany no andraisana fanapahan-kevitra ireo mpivarotra hani-masaka. Io tsy hakanavaka fa nahatra amina mpivarotra kafe mandehandeha ara tompoko. Dia lana tsiny indrindra ho anareo ao anatina fitadiavana izany fa tsy azo atao aloha mba ho fitsinjovana amin'ny besomy maro sy ny taranakitsika. Zato metatra manodidina ny salle d'examen tena tsy azo atao no mivarotra hani-masaka. Ny tena sitraka eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo mba manaraka ny lalàna ny tsirairay avy dia mba tsisy ny sasy
fa rehefa marahantsika zay fitsipika zay satria zao tsika vao azomatsika zao nefa manao fanambarana izahay a manana fotoana zany tsika tsy varotana aloha sy trano manana netana ny asabotsy sy ny alahady a dia mba tsy mivarotsika ny alatsinainy mba samy miafiafy kely dia mba tsy tonga ny amin'le fanasaziantsika satria anisany mampimemenina amponina Tananarivo sazy dia alohantsika mba hanara-dalàna dia tsisy ny sazy tompoko. Tanàna madio sy milamina no fanamby mitaky fa tsapatena ny tsirarainy zava-misy anaja ny lalàna mba tsisy ny sazy izay lasa fampitahorana ho an'ny rehetra. Fa nomboka ny fiandohan'ny volana aogositra izao ny asa fanamboarana ny flyover etsy Anosizato amin'ny fametrahana tezana miainga eo amin'ny rond-point tsy maintsy teraka fikorontanana sy fanelingelenana amin'ny fifamezivezena sy ny fifamoivoizana izany hoy ny fanazavana saingy nanome toky ireo tompon'andraikitra fa tsy hisy fanapahndalana efa noraisina ihany koa ny fanapahan-kevitra amin'ny fametrahana pombele metalika eo amin'ny RN taloha miaraka amin'ny fandrindrana ataon'ny mpitandro ny filaminana manamafy ihany koa ny eo anivony ministera ny asa vaventy fa tsy hisy fandravana trano voakasiky ny tetikasa raha tsy efa voaray ny fanonerana ho an'ireo olona voakasiky. Fanadiadiana. Tsy okitiana ny tetezana efa misy any Anosizato raha tsy vita tanteraka ny tetezana vaovao hoy ny teo anivony ministera ny asa vaventy androany tsy maintsy teraka fanelingelenana ho an'ny mpampiasa lalana ny fanatanterana ny asa saingy efa misy ny paikady napetraka andrindrana ny fifamoivoizana amin'ny lalàna fametrahana tetezana vonjomaika na pombele metalika eo amin'ny RN taloha miaraka amin'ny fandrindrana ataon'ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana. Tetezana anankoroa devoir zany ataontsika le devoir anankiray zany le vaovao voatombokontsika fa rehefa vita zay dia alefany le circulation dia potehina le anankiray amin'izao fotoana izao io dia misy tetezana vaovao ndray koa atao eo zay mba ahafahantsika mitazona ny circulation sy ho tapaka zany dia iny zany mandeha eo foana aloha ny circulation pandahan'le asa dia rehefa any aoriana zany lavitra foezaka kokoa vita le flyover ny fiara rehetra andeha ampiasa n'le flyover fa manana an'ireo moyen intermédiaire de transport reo tsika ny sarety sy ny posiposy sy ny namany zay ampiasain'ny vahoaka koa reo tsy afaka andeha any amin'ny flyover reo dia iny le tetezana vonjomaika apetrakatsika eo zany hipetraka maharitra eo ampiasain'izay moyen intermédiaire de raha ny fanisana nataon'ny ministera tompon'andraikitra ny taona 2024 fa nanana 770 no voakasiky ny fanatanterahana ny tapany voalohany amin'ny tetikasa misy trano fonenana 230 tany mpanjakana 720 tany manana titra 720 fanorenana madinika 30 ary 520 kosa ireo olona voakasiky ny tetikasa tombalana mitentana hatrany amin'ny 7.4 miliara ariary ny volana tokana ho fanonerana azy ireo nanamafy anatran'izany ny tompon'andraikitra fa tsy hisy ny fandravana ireo trano voakasiky ny tetikasa raha tsy efa voaray ny fanonerana ho azy ireo kendrena amin'ny fanatanterana ity tetikasa itimo hatrany amboalohany ny ampianana ny fitohana ny fifamoivoizana tsy ho isy trano ravana zany raha tsy efa voaloha zany ny onitra zay tokony homenan'izy ireo kanefa tsika maika koa mifanomboana an'le asa dia nijerevana zany ny lafiny teknika fa hanamandamina an'izay dia nozaraina anankiroa le tetikasa loha anankiroa dia izao loha voalohany atombokontsika ary anaovantsika n'izao consultation publique fakan-kevitra zao zany dia le loha voalohany zany hoe fanaovana n'le tena flyover eo amin'ny rond-point Anosizato zay misy sinjara toko anankitelo le izy eo ny fanaovana ny tetezana anankiroa-kambana zany ny ataontsika eo zany tokony izy tonga dia hoe tokony tetezana anankiray lehibe akato voany ataontsika eo kanefa ny fijerevana an'le fifamoivoizana tsy azo tapahana dia hoe tetezana anankiroa devoir anankiroa zany ny apetrakitsika eo Anosizato dia ny devoir anankiray voalohany tonga dia atombokontsika zany amin'ny fiandohany io volana ambony volana hoy zany atomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny asa izay le loha voalohany miampy ny rampy rehetra miakatra amin'le maha flyover ny flyover sy ny bretelle anankefatra amin'ny sisiny koa ankoatra ireo dingana tsy azo idovirana amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny fahazon-dalana raha tontolo iainana ankoatra ny fanadiadiana ara-teknika fepetra-takina ny fankakevitra amin'ny mponina sy ireo rehetra voakasika ny tetikasa ka hafana mandray fanapa-kevitra iombonana ary ny hevitra rehetra izay azontsika eo dia ahafahantsika mandray fepetra hoe ahoana ny tokony atao raha andeha tokoa le tetikasa izao no fepetra tsara raisina dia voafe izay ataoko hoe impact na ara-tontolo iainana na ara-tsosialy izay ankoatr'izay moa zany
efa misy ny fanadadiana ara-tontolo iainana izay nataon'ny tompony tetikasa izay ny travaux publics zany ka nanaovany an'izay ataoko hoe plan de gestion environnementale zay dia anamafy an'izay voasoratra ao anatin'izay plan de gestion environnementale zay zany ny hevitra rehetra azontsika eto anio. Tomba nanaritra 4 volana ny asa fanorenana ary isy rafitra andraisana sy amahana ny fitarainan'ireo voakasika ny tetikasa mandritra ny fanatanterana azy ho ny fanamafisana. Naritra 2 andro nanomboka omalimo ny fifankakevitra natokana ho an'ireo mponina voakasika azona mandry ny hevitra izy ireo momba ny tetikasa flyover tapany voalohany ho fampiarany didi-panjakana larana fa 5 tsipika oatra valopolo tamin'ny 20 janoary 2022 mametra ny fitsipika sy ny fomba fiasa amin'ny fanimbalana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ho fampifanarahana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana na ny misy afaka maneho sy ka hanoratra izany ao anaty registra fandraisan-kevitra natokana ho amin'izany hatramin'ny alakamisy 13 jolay ho avy izao eny anivon'ireo birao samihafa toy ny ofisy pirenena ho an'ny tontolo iainana etsy Analakely, ny prefektora n'Antananarivo, ny distrika ny Antananarivo faefatra, ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano, ny komina n'Antananarivo Renivohitra sy ny maro hafa ireo voakasika amin'ity tetikasa ity. Fa zava-dehibe ny fametrahana ny firaisan-kina ny mpanao gazety ao anatin'ny fankalazana ny faha-80 am'zato taona ny gazety malagasy. Atanjona napetraka risan'ny vina kasaina atao ho tsangam-bato ny fananganana ny tranobe ny mpanao gazety. Ny vohitra nandritra ny fandraisam-pitenenana ny antso ho amin'ny firaisan-kina ny mpanao gazety na ireo tanora taty aoriana na ireo efa betraka efa amin'ny asa fanaovan-gazety. Narcisse Karazafy, Mathieu Pananseno mitatitra ny Antiprim-baovao. Mila petraka ambony tsy fitovikevitra ara-politika ny tombotsoan'ny asa fanaovan-gazety ao ka tsy ho zarazarain'ny politika fa iray ihany akandroso iaraka hoy ny ministra ny serasera nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny faha-80 am'zato taona ny gazety malagasy izay nanintana ireo mpanao gazety hanamafy ny firaisan-kina sy hiaro ny fahaleovantena ny asa fanaovan-gazety. Anisan'ny vinana votra nandritra ny lanonana ny fananganana maison de la presse na ny tranobe ny mpanao gazety izay atao ivo ny fiaonana ny fifanankalozana trekefa ny fampiofanana ary ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ireo matianina amin'ny fampalalam-baovao. Tanjona ihany koa ny ahafahan'ny mpanao gazety manana toerana iombonana tsy ankinan-doha ministera na amin'ny rafitra hafa. Ary fanamby apetrakitsika mpanao gazety rehetra manerana Madagasikara ho tsangam-batony zany faha-80 am'zato zany dia mba ananatsika ny tranobe amin'ny asa fanaovan-gazety maison de la presse. Izy io dia nofinofy tsy iankina amina fanjakana fa tena hoe eripo sy ampipo atsika mpanao gazety rehetra. Ary zay moa no antso natao teo hoe maninona tokoa moa mpanao gazety ray alina iray hanomboatsika azy mbola tsy mavity pizza akory nge zany fa tena hoe any mpanao gazety dia nizaniza mpitondra eto nizaniza ministra eto ganana tranobe ny asa fanaovan-gazety. Fanamby atrehany asa fanaovan-gazety ny fiainan'ny lanjan'ny gazety an-tsoratra sy ny fiatraikany tambazotra sosialy amin'ny fomba fanjifan'ny olo-pirenena ny vaovao amin'izao vanim-potoana ny teknôlôjia nomerika izao. Manoloan'izany dia ilaina ny fanavaozana ny fomba fiasa nefa tsy miala amin'ny fenitra mahamatianina. Ankoatr'izay ilaina ihany koa ny firaisan-kina eo amin'ireo mpanao gazety na vao manomboka ny asa na ireo efa zatra raha. Ny amin'ny hoe firaisan-kina ny mpanao gazety. Mpanao gazety tsika izay vao manana andraikitra ara-politika. Mpanao gazety tsika izay vao any anaty daisika. Mpanao gazety isika izay vao ligne éditoriale dia andelo ny hasitsika no tandrovatsika. Raha tsy mirahina itsika, raha tsy manaja ny etika sy ny déontologie isika dia tsy afaka ho hajain'ny olona mihitsy. Za dia miantso antsika mpanao gazety ajao io etika io, ity déontologie atsika io. Rehefa mikaroka vaovao zany dia vaovao marina, vaovao maro lafy izay afatsika manome ho an'ny sofototry ny olo-pirenena zany. Vaovao marina efa recoupé dia farany aoka isika ampiseho fa mpanao gazety matianitsika fa tsy mitovy amin'ny mpanao Facebook. Manohana ny fanitsina ny lalàna amin'ny feno serasera ny ministera ary vinavinaina hodiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena amin'ny volana novambra ny volavolan-dalàna momba izany. Efa eo am-pelatana ny voamera misana ny fandiniana kosa ny LAICP raha ny fanazavana ihany. Tsy sakana velively mihitsy fa tena manohana
ary misy ny volonté politique vao natokavana teto amin'ny fitantanana ministera dia ny amin'ny fangatahan'ny mpanao gazety ny anitsina ny lalàna fian'ny serasera sy ny vakijery dia efa mandroso itsika efa lany teo anivy gouvernementa izany nisy fanampany kely moa zay zay nanovana fankakevitra andihan'ny faharoa dia miandry an'izay eo anivy ny filan-kevitra ministre dia irosotsika ny fandraitsika zany dia mba ho tafiditra amin'ny session ordinaire andihan'ny faharoa amin'ny novembre ny miatamilam-pirenena io lalàna io ny LCP ihany koa amin'izay fotoana zao dia efa ao anatin'ny asambomera zany hoe fahafahantsika mpanao gazety sitraka vaovao eny anivon'ny asian-draram-panjakana na ny LCP dia manamarika zany fa tsy gasikara fenso mihitsy no sakana amin'izany atao hoe fahalalany ny asa fanaovana gazety zany fa anisany mitandro an'izany fanomboana ny fankalazana ny fahenimpolo amin'izao taona ny gazety malagasy no natao androany mbola isy ny ivon'ny fankalazana sy ny famaranana raha ny fanazavana gazety voalohany teto amintsika ny teny soa analan'andro nivoaka tamin'ny taona 1970 gazety anisan'ny naharitra satria 1970 taona nisy foana ity gazety loha hevitra nanamariana ny fahenimpolo amin'izao taona ny gazety malagasy ny hoe famerenakasina ny asa fanaovan-gazety sy fameloma maso ny asy-mpiandrianam-pirenena. Lafomba vao hafa tanteraka miditra amin'ny dingana fanatanterahana ny hetsika Odok tao Ambatolaona, distrika ny Manjakandriana ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny raran-tany. Tany mirefiroa amin'ny 5,900 hektara no voakasika amin'izany, ka kendrena ny anamorana ny fahazoan'ireo mponina zo ara-dalàna amin'ny tany. Ankoatra izay, nanazava momba ny ady amin'ny fakana tany tsy ara-dalàna sy ny raharaha fanotofana tany teny bypass ihany koa ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany. Fanampanazava. Tao amin'ny commune Ambatolaona distrikan'ny Manjakandriana no nanatanterahany ministera ny fanajariana an-tany sy ny raharahantany ny hetsika Odok na ny opération domaniale concentré ka tany mirefy 2,500 hektara no voakasika izany. Araky ny fanazavan'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny raharahantany Lilson René de Roland dia natao izao hetsika izao mba anamorana ny fahazahoan'ny vahoaka zo ara-dalàna amin'ny tany amin'ny alalan'ny fahazahoana titre. Nanamafy ny tena ny fanotombotsoan'ny vahoaka no lahara-pahamehana ny fitondrana fanavozana. Manomboka amin'izany ny fandrefesana ny tany sy ny fametrahana tsatobato eny an-toerana. Rehefa vita ireo dingana ireo dia ahafahan'ireo mpisitraka mahazo titra manamarina ny fananany. No mamfisin'ny ministra fa mbola tohizana ny fanamorana ny fahazahoana tany, indrindra ho an'ireo any amin'ny commune ambanivohitra amin'ny alalan'ny tsara-pahazahoana tany napetraka ho 5 ariary isaky ny metatra toradroa. Nilaza ihany koa ny ministra fa efa fantatra ireo olana ara-tany sedrain'ny vahoaka ka tsy maintsy vahany. Isy ny fitsirena ataon'ny fanjakana mba amantarana ireo tranga fanararotana sy fakana tany tsy ara-dalàna ka ireo tompon'antoka amin'izany dia andraisa azy mifanaraka amin'ny lalàna ary mety hoe sorona amin'ireo tany tsy ara-dalàna izay azony. Mikasika ny raharaha fanotofana tany tsy ara-dalàna teny bypass izay tratran'ny filohan'ny fanavozana tamin'ny voalohan'ny volana Jolay 2024 dia nanambara ny ministra Lilson René de Roland fa efa eo am-pelantanany manam-pahefana ny raharaha ary tsy maintsy hivoaka ny marina. Voara ihany koa ireo antota taratasy mahakasika ny tompon'ny tany sy ireo fiarabe nitondra ny tany izay efa nogazana. Nampatsiahy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany fa tsy azo anaovana fanotofana ireo toerana mety hiteraka tondradrano, ireo toerana azo anorenana ihany sy ireo fangatahana na fampiakarana tany no afaka mahazo alalana rehefa avy nanaovana fangatahana mialoha sy fanamarinana ataon'ireo sampandraraha voakasika, anisan'izany ny apipa. Fanandray anjara tamin'ny fivirimbe iraisam-pirenena momba ny rano natao tany Chad Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana ny ritra ity herinandro ity. Naharitra 2 andro ny 15 sy 16 Jolay 2024 ny fionana izay niompana tamin'ny fifanakalozana traikefa sy ny fitadiavana olana amin'ireo olana mahakasika ny fitantanana rano indrindra manoloana ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro. Nandritra izany dia nanamafy ireo solotena ny banky iraisam-pirenena anisan'izany Anna Wilsten taleparitra misana ny siatrin-drano sy Sona Gauche tompony andraikitra amin'ny siatrin-drano fa isy ny famatsimbola vaovao any Madagasikara. Ity fanohanana ity dia kendrena hanamafisana ny fahaizan'ny firenena miatrika ny vokatry ny toetrandro indrindra eo amin'ny siatry ny rano. Nodinihana nandritra ny fionana ihany koa ny vokatra azo tamin'ireo fiara-miasa efa nisy teo aloha toy ny tetikasa PAEP sy mionjo no mafisina ny fanohizana ny fanohanana ireo tetikasa stratéjika indrindra ireo mikendry ny fanatsarana ny fanamafisana ny rano sy ny fanavaozana ny orinasa JIRAMA. Araka ny tatitry ny ministeran'ny rano sy ny fanavaozana ny orinasa
araka ny tatitry ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana dia dingana iray lehibe amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka raisam-pirenena izao fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fivorimbe izao ho fanatsarana maritra ny sehatry ny rano eto Madagasikara. Fakasaina iverina ny 30 Jolay ho avy izao ny sidina mivantana mampitohy ny Madagasikara sy Comore araka ny fifanankalozan-kevitra nataony ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramanambola Herzo Andrianavalona sy ny masoviny Comore sy Seychelles Kaby Eliashrutu Mohamed. Voaresaka nandritra izany ny mety sy ny fiara-miasa amin'ny kompani pitaterana nabakabaka Comoriana Royal Air izay everina iantoka izotro io. Nampiatona nanomboka tamin'ny taona 2022 ny sidina teo amin'ny firenena rotonta taorian'ny Raravololamena milanja 740 kilao tao Moroni. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny vondrona Comore sy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Andrianirina Mikael momba ity sidina ity ny alohan'ny fankalazana ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara farany teo. Hatry ny omaly hatramin'ny androany nanao hetsika ny lanja sora-baventy manoloana ny fiangonana Jesosy Mamonjy andaniny ireo tsy mankasitraka ny fanatanterana ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantana ny fiangonana ho an'ny rampitso. Ara-dalàna sy ilaina ary tsy maintsy herisona ny fifidianana hoy ny ankilany mba hitohizany fampandehanana ny fiainan'ny fiangonana. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy. Anisy ny fionana teo amin'ny OMC sy ireo mpino Jesosy Mamonjy tao aorian'ny fitokonana manoloana ny fiangonana omaly nambaran'ireo mpikarakara ny fifidianana fa zava-dehibe ny fitandronan'ny filaminana nao anatiny na ivelan'ny faritry ny fiangonana ka manao antso ny ampitsarana izay mety ho fanakorontanana amin'ny endriny rehetra mandritra ny fizotry ny fifidianana izy ireo. Ho tanterahana rampitso sabotsy 12 Jolay manomboka amin'ny 9 ora maraina eto amin'ny foibe akoron-drano ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy mitondra fanomanana rehetra amin'izany ka miantso ireo mpiray fanantenana mafeno fepetra mba hanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana hoy ny fanazavana. Mpakasinamana mpiray finoana mpiray fanantenana eto amin'ny fiangonana mba ho tonga hanatanteraka ny fifidianana izay atao amin'ny 12 Jolay ny sabotsy zao izay tanterahana eto amin'ity foibe ity. Antsika rehetrarehetra dia manao antso avo zahay tompoko aza misalasala tongava hanatanteraka ny adidy moa satria misy ny fitenenana hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy ko aramisy mampisalasala anareo dia eto zay milaza tsy misy zavatra mampatahotra tompoko fa efa milamina tsara ny fisotran'ny fifidianana. Ankilany nanao fihetsiketsehany ireo mpino sasany teny akoron-drano omaly sy androany tsy miombon-kevitra amin'ireo mpino sy ireo tompona andraikitra misy ireo manohana ny fanatanterahana ny fifidianana ho fanohizana ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana misy kosa nefa ireo mihevitra fa mbola tsy tokony irosony zany fifidianana zany. Fa nisy ny fivorina miarahana tamin'ny OMC androany 9 Jolay 2022 ary nisy ny PV zay niarahana nanao soni. Marihana nefa fa tsy misy taratasy mivoaka nanome fahazon-tanana manatanteraka fifidianana ny asabotsy 12 Jolay 2022 ary mbola nampirisika hatrany ny manam-pahefana mba anafina ny fitondrana mahefa ka hitadiava mba aolana. Noho izany izahay akamaroany faty dia tsy makasitraka ny anatanterahana fifidianana izay atao amboletra amin'ny 12 Jolay 2022. Araka ny sata fiangonana Jesosy Mamonjy dia ahitana mpikambana 7 ny filan-kevim-pitantanana izay mitarika ny fiangonana ary tohanan'ny VCP misy 12 voalaza ao anatin'ny sata ihany koa fa rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe na disadisa dia ny hevitry ny maro anisa no manan-kery farany. Fantatra fa tapitra omaly 12 Jolay ny fepitoam-piasany ireo filan-kevim-pitantanana teo aloha. Ny antso ataoko anareo mpino rehetra Madagasikara dia tongava mifidy mba tsisy fahabanga-toerana eo amin'izany filan-kevitran zany satria mandana dia efa lany tamin'ny sezy
jolay 2024 ka raha tsy misy fifidianana dia banga zany le toerana dia mety teraka zavatra manahirana ka dia miantso anareo za tongava daholo a milamina ny tanàna ato a indrindra tsika eto Antananarivo ny avy any faritany efa tonga daholo ny akabetsahany a ka dia mirary soa atsika tsirairay avy a ahavita soamatsara ny olona izay hitondratsika. Nandritra ny fanomanana dia notakomana avy fotsy ireo fefy manodidina ny foibe Akorondrano ary nisy mpitandro filaminana miambina eny ivelan'ny toerana andrasana araka izany ny fisotro ny fifidianana rahampitso. Maresaka avy any ivelany ny rehetra ny akany fitaizana zazakamboty ao Elmoma Algérie raha ny vaovao navoaka ny sampandraramisana ny fiarovana sivily. Vokatra izany ampolony maro ireo namony ainy sy naratra noho ny aitrano tao amin'ity toerana ity. Naneho ny fiara-mioro tamin'ny fianakaviana ny filoha algériana izay any Allemagne amin'izao fotoana izao raha ny vaovao. Nahafatesan'olona 12 farafahakeliny ary nandratra olona 12 hafa ny aitrano tao amin'ny Fondation de l'Enfance Assistée fikambanana misana ny fiarovana ny ankizy kamboty na manana fahasembanana ao amin'ny commune El Moama any Alger. Aitrano tsy nitranga ny alina larobia fola kamisy lasa teo raha ny nambaran'ny sampatra raha-mpamonjy vohina izay tonga tao amin'ny toerana tamin'ny 3 ora maraina. Nitsidika ireo naratra tao amin'ny hôpitaly manokana mikarakara ireo Mayor Giralda any amin'ny manodidina ny Alger sy tao amin'ny hôpitaly Moustapha Bacha ao Andrenivohitra ny Premier ministre Sifik Dieb. Naneho ny fiara-mioro tamin'ny fianakaviana kosa ny filoha algériana Abdelmajid Tebboune izay any Allemagne amin'izao fotoana izao taorina ny nahafantarany ny fahafatesana ankizy maro vokatry ny aitrano tao amin'ny toerana fitaisana ankizy. Raha ny fantatra miatrika hafanana mikainkainany any Algérie tato anatin'ny herinandro hafanana tafakatra hatrany amin'ny 27 degré Celsius. Tranga firetana 20 ka hatramin'ny 30 isan'andro eo no vao isana toerana. Miteraka fahafatesan'ireo biby fiompy maro izany tato anatin'ny herinandro monja. Manoloana izany, fiaramanidina mpamono afo sy mpamonjy voina no nampiasaina teny amin'ny alan'ny Bejaia talohan'izao tranga firetana tao amin'ny akan'ny fitaizana kamboty izao. Valtaona taorian'ny firodana ny tetezana Morandi tao Italia nivoaka ny didy Pitsarana. Voeloka igadra 12 taona i Giovanni Castellucci, tale general teo aloha ny orinasa ASPI, noho ny matompona andraikitra azy tamin'ny lozana fahatesan'olona 17 tamin'ny taona 2012. Olona 13 no voeloka amin'ny tirara ity ary 20 hafa afaka madiodio. Fanampanazavana. Nivoaka ny didy Pitsarana, valtaona taorian'ny lozana tsiravina ny tranga tao Gênes tao Italia. Voaheloka igadra 12 taona ny tale general ny Auto-Suède per l'Italie na ASPI teo aloha Giovanni Castellucci noho ny firodana ny tetezana Morandi ny tranga ny 12 aogositra 2024. Navoaka ny mpitsara tao amin'ny fitsarana tao Gênes io didy io taorian'ny fitsarana ambaratonga voalohany momba ity raharaha ity. Tsy ny tale general teo aloha ihany anefa ny voasazy igadra maizina fa nomelohan'ny fitsarana ihany koa ireo tompona andraikitra hafa tao amin'ny ASPI sy tao amin'ny SPA izay orinasa nisahana amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa. Anisan'izany Michel Danferry Metelli, lehiben'ny fikojakojana teo aloha izay voaheloka igadra 12 taona. 5 taona sy enim-bolana kosa no sazy azon'ny Paolo Berti, tale general lefitra teo amin'ny ASPI teo aloha, sy Antonino Galata, tale general ny SPA teo aloha, ary 5 taona no sazy nomenan'ny Mauro Coletta, izay niandraikitra ny fanaraha-mason'ny lalambe teo anivon'ny ministera. Olona 30 no melohan'ny fitsarana, 20 kosa no afaka madidio noho ny fahataperan'ny fepitaona ara-pitsarana. Taoriana ny voan'ny didy, dia naneho ny tsy fankasitrahany ny mpisolo vavan'ny Giovanni Castellucci, nilaza ny tenany fa diso tanteraka ny fanapahan-kevitra ny fitsarana ary apakatra izao raharaha izao izy ireo. Araka ny teniny, dia olona ometsiny no nitadiavina fa tsy ny tena antony nahatonga ny loza. Raha iverenana ny zava-nitranga, dia nirotana ny tetezan'ny Paul Severa antsoina hoe Morandi ny 18 aogositra 2024 nandritra ny oram-baratra tana toerana. Niaraka ny anjera tamin'izany ireo fiara nandalo teo amboniny, vokany, olona 17 namony ainy ary olona 19 ny voaterina fidra toerana. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny tranga hafakely ny torapasika Gulpiyuri sy ny sokatra punk avy any Australie no hafakely hoentina amintsika amin'ny ity anio ity arahoary. Iray amin'ireo toerana hafakely indrindra ny Espaina ny torapasika Gulpiyuri izay voasokajy tsangam-bato voajanahary tamin'ny taona 2010. Niforona avy amin'ny vatolampy vatsokay izay nohadian'ny ranomasina tsikelikely ka nahatonga ny gorodona tao anaty lavabato irodana no mampiavaka azy. Izany nahaforona lavaka manodidina ny 50 metatra ny zavaivony izay 100 metatra miala morontsiraka. Miafina ao ambadiky ny avoana ny torapasika ka amin'ny alalan'ny torapasika San Antolin ihany no ahafahana manantona azy. Na dia kely aza ny torapasika Gulpiyuri dia tena manintona mpizahatany maro noho ny akantony sy ny mampiavaka azy.
raha te ilomano dia tsara kokoa no mitsidika azy rehefa miakatra an-dranomasina satria amin'izay vao ampy ny rano. Ny sokatra punk avy any Australie manana anarana siantifika hoe Elusor macrurus dia karazana sokatra tsy fahita afa-tsy eo amin'ny renirano Marie any amin'ny faritanin'ny Queensland. Nahazo ny anarana hoe punk ity sokatra ity no ireo ahitra manireo amin'ny lohany sy ny akorany izay mamorona volo maitso mitovy amin'ny grade punk. Ny tena mampiavaka azy anefa dia ny fahaizany mifoaka oxygène avy ao anatin'ny rano amin'ny alalan'ny cloaque ka afaka mitsanana anaty rano hatramin'ny 3 andro tsy mila miakatra miaina eny ambonin'ny rano. Tadidin-doza anefa ity karazana sokatra ity noho ny fahasimban'ny toeram-ponenany, ny fananganana tohon-drano, ny biby pirembiny atodiny ary ny fisamborana azy taloha mba atao biby fiompy. Ankehitriny dia misy fandarana asa manokana iarovana sy ampitombo ny isan'ny sokatra punk. Tapitra ny fampalalamba voatomboky kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Varainao riny izao fampalalamba vao izao ny fandarana dinika ka ho vahiny Germaine Omenjanary mandritra izany. Ny Flou National natoko HVM Rivo Rakotovao anasananao naraka izany. Ny sampana fampalalamba vao sy ny tena kosa tongokilasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.